Isokatra raha-pitsy kosa ny congrès national fahadimy ny antoko gradilafo izay atao fetsy amin'ny restaurant Mogote tsy andrefa Nambojanary manazava ny zavatra tranga ao anatin'izay fotoana izay moa Andriamatora Betsotoa Tovinanary izay filompanolona ny atoko. Ny fanomanana ny congrès fahadimy ny gradilafo dia atao manomboka raha-pitso ary farana ny sabotsy ho avy zao. Raha mahita fa hiatrika fifidianana ny firenena ary mahantoko politika ny gradilafo dia andray anjara feno amin'izay fifidianana zay ny antoko. Eo ihany koa ny fankalazana ny faharoapolo taona satria raha ny tena marina tamin'ny 2024 no natao zay fankalazana zay fa no toe-dalam-pirenena moa dia zao vao tanteraka. Ka manararoatra zany izahay amin'ity congrès ity hiary ifampidinika amin'ireo mpikambana manerana Madagasikara na ny solotena marimarina kokoa hijerena ny fiatrehana amin'ny fifidianana fa tsy izay ihany koa fa ao koa ny fomba entina narenana ny firenena aingana dia aingana aorianan'izao krizy zao. Amin'ny ankapobeny dia azo lazana fa mirona mandeha makany amin'io fifidianana io avokoa ny eritreritry ny besimaro ary raha mahita fa efa maro ireo candidat zay nametraka ny filatsahany ho fifidiana ho filoham-pirenena amin'ny 4 Jolay ho avy zao. Ny rina dia ny rehetra hanao ezaka hanamora ary hanala ny olana rehetra isiny zay fifidianana zay satria raha tanteraka somatsara eo fifidianana io ary zay ny rim-besimaro dia hivoaka amin'izao krizy izay azo lazana amin'ny tarazoko zao ny firenena.